Iarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity mandraona ny andro amin'ny akapobeny ho an'ny avoatany noho ny fisian'ilay fikotanana izay mitoetra ato atsimo atsinanan'i Madagasikara. Nisany rafitry ny toetry ny andro ny fisian'izy io ary mety anomevahana ny orana tandrifin-drahona indraindray ho ana toerana sasany indrindra ho an'ny tapany atsimo atsinanany fa ny ambiny kosa indray moa dia maina na ny avaratra aza malefaka no mandrafitra izay toetry ny andro zay ary hitantsika taratra foana izay ato anatin'ny 3 andro ho avy. Toy izao ny toetry ny androntsika roa ny rapitsy vao maraina mazovana ny zavona amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy amin'ny maraina be fa aorian'izay kosa dia ny masoandro no ibahatoerana na izany na zany dia misy ny orana tandrifin-drahona any amin'ny distrikany Manoro sy any amin'ny distrikany Nosy-Varika ho an'ny rapitso tapakandro maraina izay. Ny tolakandro kosa indray mety hisy ny orana tandrifin-drahona mitsokotoko an'ny faritra atsimo atsinanana ny distrikany Taolagnaro ary ny faritry Vatovavy. Mety voakasika an'izay ihany koa ny ilan'ny atsinanan'ny Orombe sy ny ilan'ny atsinanan'ny faritra Mahatsiatra ambony iny. Ny ambiny moa dia mandraona misy tokotoko na mety andraona tanteraka ny andro indrindra moa ho an'ny avoatany izay fa ny any amin'ny morontsiraka avoan'ny andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy kosa dia ibalika tanteraka masoandro rany maripana amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika ho an'ny avoatany zay ary raha ny morontsiraka kosa indray manodidina ny 20 ka hatramin'ny 9 degré celsius izay maripahana izay amin'ny ankapobeny tapany avaratra andrefana izay mety mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny indrindra fa ny ambony indrindra kosa amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fivanagoavana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 10 degré celsius kosa ho an'ny avoatany. Ny any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara misy mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka. Ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma mbola misy hatrany ny zavona amin'ny ankapobeny saika hitataratra izay ho an'ny atotanin'i Madagasikara. Misy kosa ny tandrifin-drahona izay mety hitoetra any amin'ny faritry Ambatsoa sy ny distrikany Antalaha miendrika tandrifin-drahona moa izay amin'ny ankapobeny. Ny ambiny dia ny masoandro no ibahatoerana indrindra aorian'ny zavona izay mety hita any amina toerana sasany raha ny maripana vinavina ho an'izay andro ny zoma izay mbola tsy dia misy fivanagoavana raha ny maripana ambany indrindra fa ho an'ny ambony indrindra kosa mety hatarana fiakarana 20 degré celsius ary midina kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara satria dia tombanana manodidina ny 17 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay. Any amin'ny tapany avaratra andrefan'i Madagasikara moa dia mahatratra 5 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny zoma izay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola maina tanteraka aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maraina mety mbola hisy ny zavona fa ny tapakandro hariva kosa indray dia mitoetra ny raona ho an'ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy iny ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny distrikany Antalaha ary manakaiky ny nosy be kosa dia mety ahitana orana tandrifin-drahona misy tokotoko indraindray. Raha ny maripahana ho vinavina moa ao anatin'izay tsy dia misy ny fiovanagoavana mahakasika an'izay maripahana izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra atsinanana 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra andrefan'ny nosy amin'izay andro ny sabotsy izay. Dia izay ny meteo tamin'ity anio ty ary rapitry indray fotoana manaraka veloma tompoko.